Miaravatsika ny tokantrano dia manasantsika indray anaraka ny Fandaharan'ny IBC investigation amin'ny jitakarivan'ny alahady ity iresaka zavatra iray fotsiny itsika ato anatin'ny aloha hevitra androany resaka fitsaboana izy ity raha ny marimarina kokoa tsisy tsy mahafantatra ny Köhen Rivolala isika ny tokantrano any betsaka ny mametraka fanontaniana hoe inona marina ny tena fonosiny zavatra ataony iny rangahy iray iny ohatrohatry ny ahoana ny fomba anaovany an'izay fitsaboana izay ary ny zavatra anisan'ny mahavariana dia milaza ho tena mahavita fahagagana mihitsy Köhen Rivolala niezaka nanantona azy teny amin'ny trano fonenany sy fandraisan'ny olona teny ambany ala itosy teny izahay teto amin'ny IBC investigation afantatra marimarina kokoa ny mahakasika azy sy ny zavatra rehetra ataony dia asaina indray isika ato anatin'ny fandaharana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Miverina tanteraka manao ny fitsaboana sy mitarika ny fivavahana entiny Köhen Rivolala. I Köhen Rivolala dia karazan-drony olona mahavariana sy mampametra-panontaniana ny maro irony. Mazinoara ve? Fandrebirebena sain'olona ve? Hery miafina ve? Izany rehetra izany ny fanontaniana petraky ny maro rehefa mahita azy. Sarin-doha, akanjo lava, tsy maintsy mena io. Ireo no salorany Köhen Rivolala. Endrika ivelany hitsaran'ny olona azy hatrany izany. Eto ambany ala itosy, tsy misy tsy mahalala azy ny mpony eto. Eto izy ny monina, eto izy ny mandray olona, ary eto koa no misy ny sinagoga andraisan'ireo mpiara-mino aminy. Teto ihany koa no ny fanaovanay fotoana taminy. Te halala ny momba azy bebe kokoa. Efa nisy fotoana teto amin'ny fandaharana ny resahana ny fivavahana misy azy. Tsy izay intsony anefa no resahantsika androany fa ity ambarany hoe fitsaboana ity. Kabal, teknika avy amin'ny nahary hitsaboana izy io. Ny kabal zany dia avy amin'ny teny hebreo hoe Kabal, teny tambatra. Ny hoe kaba dia hoe teknika na hoe fomba amampanao amin'ny teny frantsay hoe rituel. Le kaba dia le Allah avy amin'ny Allah na hoe Allahim dia midika hoe Andriamanitra na hoe ilay nahary sy nampisy izao tontolo izao. Dia raha fitinina zany dia hoe teknika na hoe fomba mampanao izay avy amin'ilay mpahary izay hoentina hanetsehana fanahy hanao zavatra anankiray impossible ho lasa possible. Nambarany fa io kabal io dia mifandray mivantana amin'ny fotom-pinoana izay iorenany. Ny kabal hebreo zany kabal Torah. Na kabal Torah zany kabal niraisina avy eo amin'ny baiboly hebreo no entin'ny Köhen Rivolala manao ny fitsaboana, manao ny fikarakarana n'ilay fiainan'olona zany. Fitsaboana amin'ny alalan'ny fivavahana hebreo zay hoe kabal Torah. Nanaitranay ny teny hoe impossible ho lasa possible. Mofo 5 sy azan-drano 2 navoky olona dimy arivo. Zavatra impossible zany kanefa lasa possible. Mosesy dia kapohany tamin'ny tehina mpanjaka be ny tany, ny ranomasina mena dia ny zara roa dia nandeha tany maina zanak'Israely. Zavatra impossible zany kanefa tonga possible. Totra zany koa le any Köhen Rivolala zany. Ao anatiko ny fanahin'ny pahary, ao anatiko le fanahy fahasoavana hanasoa olona, hitsabo ny olona. Dia misy ny aretina tonga eto izay mbola oseko rehefa avy eo, ny aretina tena sarotra sitrana, aretina tsy sitran'ny dokotera, tsy sitran'ny mpitsabo, tonga eto safony tanako fotsiny, jerevany masoko fotsiny dia efa mangory vitsika safony tanako iny dia sitrana. Olona voahiraka manokana izy araka ny nambarany ary hitovizany amin'ireo mpaminany rehetra efa nisy hatr'izay ny fahefana ananany.
mahebraika sy mpanompo ny mpahary a de fanahalaina hary sy napisy zao tontolo zao tahaka ny fanazy mipetraka tamin'ny Mosesy, mipetraka tamin'ny Eli, mipetraka tamin'ny Davida, mipetraka tamin'ny Yahoso na Jesosy, fa nanipetraka tamin'ireo apôstôly zany hoe le mpahary sy ny tany na adonay Yahoh Elohim hatramin'izay de maniraka olona foana mikarakara ny olona eo amin'le firenena. De zao ny raha neto amin'ny firenena malagasy. Arak'izany dia misy fanahy mipetraka mihitsy ao amin'ndra lehilahy ary mahavita zavatra maro io fanahy io. Io zany le hoe maromaro sa fanahy ray. Fanahy aloha zany fanahy iray fa ny asany maro. Fanahy de iray fa ny asany maro. Ao ny fanahy zay manao fanasitranana aretina zay. Fanahy zay fanamboarana ny fiainan'olona iny le fanahy mahita ny zava-miafina, ary ny fanahy amin'ny mampaminany ahy koa de ao zany le fanahy zay mahita ny zava-miafina izany, ary eo any koa ny fanahy zay fanahy ny fahendrena hoe mampahay ny zavatra rehetra. Io ilay mahavarinany maro. Nahoana i Köhen Rivolala no mitompy-teny fantatra fa manana io fahefana rehetra io. Ho azy nefa tsy norom-bahana taiza io fa napetraka tao aminy noho ny fiaviany. Io zany izy zany tsy hoe zavatra vao nipetraka teoriana fa ny anay zany io resaka hoe manaranaka le izy, satria zaho taranaka Köhen, taranaka Köhen, ny dadabeako izay niteraka ny dadako dia tsy gasy, nefa izy zany nipetraka tany Avohipena, zany hoe Antemoro ny dadabeako. De gasy ny Antemoro fa le olona nipetraka tany amin'ny Antemoro zany tsy gasy fa le mpivahiny reny zany. Io zany le Köhen. Io zany le Köhen, raha miteny fantatsika amin'izao hoe jiosy izy zany, fa tsy jiosy izy fa le vita. Olana goavana momba ny fiainana, aretina sy ny sisa, avy tany Köhen Rivolala fahagagana zany. Eto ambany lalana itosy ato amin'le sinagoga hebraika misy any Köhen Rivolala, misy any Köhen, de afaka makaty nareo n'androany ary de tonga de miresaka. Misy olona marary zao tonga eto amiko, efa avy nitetitety dokotera tany izy le aretina ohatra misy vorika ao ambadiky ilay aretina, satria neto ambonin'ny tany eto zany dia tsy voatery hoe olona tsara fanahy avokoa fa misy ihany koa ny ratsy fanahy. Misy zany olona mamosavy de misy ny mpitsabo. Köhen Rivolala zao le mpitsabo. De misy olona zany manana aretina, misy vorika ao ambadiky ilay aretina de tsy sitrany dokotera mihitsy iny, fa tsy maintsy mandalo aty amin'ny Köhen aloha zany de amin'ny Köhen tonga de efa sitrany izy zany, tsy voatery handeha tsony eny amin'ny dokotera rehefa mandalo aty amin'ny Köhen zany. Ty vehivavy ty toa bevoka efa 7 taona zao. Voalohany izy no tonga teto amin'ny Köhen Rivolala. Teto fitsaboana indroa miantoana monja no nampanantenain'ny Köhen Rivolala azy dia ho sitrany izy. Nanomboka tamin'ny 2010 zany kibonao ty mibotsina. Botsina. Henao misy marary ve ao anatiny? Le marary tsy hainy mihitsy tsy hitako tsy maheno aho. Ohatrany hoe bevoka anao nefa tsy bevoka. Mijery amin'ny tena fa de na miakanjo azy raha de ohatran'ny miseny satria tsy telona mihitsy fa zavatra. Ty kibonao ty zany atao hoe voakanina, hitanao mamafy be azy. Mafy le izy, nefa kibo mafy ohatrany hoe bevoka anao nefa anao tsy bevoka. So le voakanina misy zavatra ao anatiny io. Misy zany tony rehefa mibotsina ohatran'izao izy misy azo anaty hoe tena misy biby lava mihitsy anatina kibon'olona io. De rehefa tsaboina le olona de mivoaka miala tao zay zavatra zay. Misy izy io vorika voakanina fotsiny. Ka ty kibonao ty zao hitanao io zao tsy aretina naturel ty fa aretina artificiel. De maharetina artificiel azy hoe aretina nataon'olona zany, zany hoe vo amin'ny voakanina zany, voakanina. De ny fitsaboana ty tsy maintsy atao zay teneniko hoe lavement anankiroa. Tsy maintsy évacuena mihitsy zany mamenana zay le fanafody omeko zany hoe ala vorika. Rehefa manao an'izay anao zany de afaka io indroa ihany io de afaka. Zay de miverina ty zany manao an'izay anao, manao an'izay indroa zay. Ny olona mibotsina kibo ohatran'izao zany dia tony atao hoe voakanina, ary eo anatin'ny tony kibo tony botsina tony de ny efa jerevana ohatrany hoe bevoka le olona fa tsy bevoka io fa mazana zany biby lava ny eo anatin'ny tony kibony tony olona tony, na mety hoe hena mata, zavatra mata ohatran'izany, na mety voalavo mihitsy aza, voalavo velona resako biby lava velona no foriporitra anatin'le kibon'le olona, tonga le hoe misy fiandry le olona zany. De voakanina ihany koa.
de rehefa tsaboana le olona de mivoaka atao mihitsy ny bibilava iny voaka atao mihitsy matsy ny zavatra iny mihitsy ny aretina rehefa misy voritra ao anatiny de tsy hitany ohatra zao manao échographie de tsy hita kibo tsy zavatra hitany appareil-mbazaha mihitsy ao satria takonan'le voritra zany le appareil-mbazaha de tsy mahita ninninona rehefa ty amresaka tontolo fanahy de hitany izy hoe zao avy zavatra hatramin'ny olana misavy an'io fantatra hoe zao reto avy satria voakaniny vo avy amin'ny hanina zay mampibotsina be ny ekipinao tsy mahazo mihina mihitsy raha le atao lavimao tsy mihinan-kana tsy misotrano mihitsy aloha vita ny lavimao vao mihinana zay dao azy manizingizy ny Köhen Rivolala fa na iza marary dia sitrany avokoa ao anatin'ny fotoana fohy izany teto nefa nanipika izy fa tsy mandray olona efa avy nodidiana teny amin'olo hoe raha voadidiana amin'ny dokotera io dia za tsy mandray tsony za zany tsy mitsabo olo efa nididy zay zany zavatra tsy mety amin'ny kabalako zany le anao fa nididy de nefa mbola tonga ty amiko zany tsy mandray an'ireny tsony avy efa nididy le olona fa le olona mbola misy an'le aretina grave be mbola tsy nididy iny mihitsy no entina aty de tic-tac do de sitrana fa raha efa nididy efa nikasiana anty zany le aretina efa nididy natao opération tamin'ny hôpitaly de efa tsy mandray tsony azy zany zany hoe fotoana vitsymonja dia sitrana ny olona iray to fahagagana zany teny ray ihany nefa no ampiasainy amin'io resaka io mila mpitoloa o zay revo tic-tac toa o fataraka matsiaro mangingina zary sangisangy zary tena no an'ny rehetra ity teny iray ity tic-tac do raha nambaran'ny Köhen Rivolala dia 10 taona lasa zay ny namoronany ity teny ity mba tanteraka fotony natao ny teny tic-tac do dia raha ohatra hoe teny foroporonina fotsiny dia tsy malaza be ohatran'io le tic-tac do nge malaza eran-tany hatrany an-dafy na ankizy kely na olo-dehibe hatrany ambanivohitra andrenivohitra dia samy manonona zay tic-tac do zay daholy ny antony malaza be le izy iteny io zany teny avy amin'ny tontolon'ny fanahy tsy teny foron'olombelona zany izy io fa teny no raisiko zaho Köhen Rivolala nandray an'io teny io avy any amin'ny tontolon'ny fanahy dia nampiasa an'io teny io nanomboka tamin'ny taona 2007 hoe tic-tac do tic-tac do tic-tac do de miova ny zavarehetra tic-tac do de zao de zavatra rehetra ataoko de miteny foana tic-tac do de ohatrany vita ho azy le izy de faran'le olona zany tateoriana meko teknika koa hoe na de tsy mbola mitsabo aty amiko ara le olona fa rehefa manao zavatra any ambadika any na izanay za de ampiasa foana le mot de pouvoir io zany na mot-clé mot de pouvoir io tic-tac do de mety ho azy ny zavatra ataon'le olona zany mety mampety azy fa misy zavatra tena tsy metsaka anisina aty amiko na izany aza nefa tsy tenitenen'ny olona rehetra kory io teny io araka ny ambarany misy sarany mampandaitra iteny io sarany ambarany io dia sorona no ilazana azy io misy zany le hoe ny Köhen zany tsy sara-pitsaboana ty amin'ny Köhen tsy sara-pitsaboana zany ty amin'ny Köhen fa ny sorona hitsaboana satria maha Kabal azy zany ny Kabal zany dia mouvement spirituel na hoe hetsika ara-panahy hanetsehana ny fanahy hanao zavatra anankiray de nitereniko teo io zavatra impossible tonga possible hoe ny rano miova divay mofo 5 sandran-drandro mahavoky olona 10,000 ny zavatra impossible tonga de tonga possible tic-tac do de miova ny zavatra rehetra ka le io le hoe tic-tac do zay mihitsy zany le filozofian'ny fanahy eto anatiko le hoe tic-tac do zay no mahatonga malaza be io le hoe mot tic-tac do io satria io zany lay filozofian'ny fanahy ao anatiko zany de hoe nanova zavatra ao anatiny reny mpimaso zay le tic-tac do io fandoavana sorony io ihany koa dia mandeha araka ny afera ionana aminy fa tsy mitsabo amin'ny ankapobeny izy ohatra hoe naleany taty zany ohatra hoe vitana arabola hoe tena tsy mahazo vola mihitsy izy tsy ambiny-bola mihitsy tsy mandeha ny business ohatra hoe ny varotra no tsy mandeha ohatra zany de indresaka varotra iny ihany fa tsisy idirany zavatra hafa ohatra hoe ny problème ara-pitiavana hafa zay ny ara-pahasalamana hafa zay ny arabola hafa zay ka raha arabola nalehany teo dia mandritry zany hoe araka zavatra fampiresahana zany ary raha tonga ianao ka tsy manana andoavana io sorony io mahavita manome fahagagananao indray Köhen ahitanao vola mitady zavatra ngeda be
de hoe za ko hainina te ahazo 5 milliards am'terinandro ty de mety hoe omby ray ny sorona tadiavin'ny fanahy aminy de omby ray zany nefa mbola lafolafo zany amina million vidiny zany de izy ko haina tsy manambola mihitsy na ny RR fa ny hanina hoanina raha manahirana de tsofoko rano amin'ny volio le olona tsofoko rano ary ianao mba hahita vola pio sodrandre mandeha ohatran'izay afaka adiny ray adiny roa adiny telo le olona miveriny coin tena nahagaga fa tiktak do de azoko le sorona ohatrohatr'izay ny ilaina n'le rano ambonina tabatra io raha nefa voasina daholo zany reo fa manakasina daholo reo misy ny emboka manitra na ny ketorety amin'ny teny hebreo le ketorety de hoe tena hoe fanamasinana nylay trano le trano zay anaovana fitsaboana zay toeran'ny fanahy zay zany lay ketorety andao ange enoitsika ny resaka ny fanaovan'ny Köhen Rivolala tamin'ity ranamany ity raha namana izay tena mitotototo fa lasa hono ny vadiny misy olona misaraba de Köhen mba tiako hodiny vado hoentina ty sarin'le olona ohatra zany to misy sarin'olona fa tsy tiako aseho moa fa fantatra izy de misy sarin'olona tony zany tsy tiako tena aseho fa misy sarin'olona be dibe eo de ny sary iny zany nanaovaka an'le kabal tiktak doa iza hoe mandana mody am'izay anao fa vita ny misy teo ny traitement ny fitsabonanao fa miara tonga ao an-tranonao miara tonga ao an-trano miaraka aminao ny vadinao lasa tokoa le olona miala ny varavarako eto de mandeha mandrapatonga ny any amin'ny embouteillage ny bus any efa tonga ny an-trano lay vadiny ohatran'izay de faly be alao Köhen alao fa lamina iny de misy afiarahafa indray de tonga koa iny olona iny tonga foana zany tonga foana ohatran'izay ny atondrianao ary zany zany manana olana ara-pitiavana d'accord iza anaranao ary ny anarako firy taona ianao ary amin'ny telopolo taona teraka volan'inona teraka volana me firy me 5 me inona ny asanao entrepreneur manambady ve vita soratra ia vita soratra teraka volan'inona vadinao teraka volana juillet firy juillet le 7 inona ary ny atondrianao ty amin'ny Köhen Rivolala inona le tianao atao zany amin'le vadinao lasan'olona zany vadinao misy problème zany izy zany mafy mpanao vady zay de misy fotoanako zany za sendra hoe tsisy marché de mpanao vady io zany ohatrany hoe ohatrany hoe nanambola de lasa ohatrany hoe zay ndray zany lasa nandiny vola de firy ny zanakareo anakiroa firy ny zanakareo roa ny zanakay zao telo de le zaza zay napetrany aminao sa napetrany amin'ny ray aman-dreniny sa napetrany aizy ary le zaza io ty aminato napetrany aminao daholo de le vehivavy lasan'le bangy manambola io entona dina zany tianao ataoko aminao ary zany amin'io am'izay ny antony ny andehanatra tisany de mba ampiverenanao an'io vadiko any misy sariny eny aminao entona ny sary ty le sariny ary vity ary tianao iverinao anatin'ny fotoana tahakiny ahoana izy faran'izay angena to ohatra na rapitsy de rapitsy zany na hoe am'terinandro ty pisy de rapitsy raka ny famantaranao azy aiza zao isy le baly io zao hoe any amin'ny carrière sa vila sa izy hoe sy amin'ny carrière zareo faraky ny vavaoeny farany de hoe manao vacances any Sainte Marie any ay ok zao manatin'ny fotoana foy manatin'ny fotoana foy dia iverina io iverina zany io vadinao io de rehefa tavaverina ny vadinao de afaka mitondry ianao zay fanasina tianao entina aty amin'ny Köhen
zay afaka mandeha anao azy ia sao de ny fitona miditra manaraka koa satria tsy miasa ny ankamaroany malagasy sarotra nefa ny fiainana amin'ny ankapobeny io fitsaboana kabalistika resahany Köhen Rivolala io avy tany manampy olona betsaka te hivoatra amin'ny fiainana ohatr'izay koa le olona hoe manana fiainana te hivoatra misy olona nge vehivavy tsara tarehy be mihitsy efa 5 taona mbola tsy mahazo vady mihitsy ny antony zany misy fiandry le vehivavy ohatra ny nasiany olona fiandry izy misy zany mpisopatra de Köhen Rivolala zany le mpitsabo an'le olona nisy ny sopatra de misy ihany koa ny lehilahy koa ohatra zany ko tena miketrika manao business be manana diplôma bac plus be de be mihitsy fa ny asa ataony avy eo tsy mifanaraka amin'ny diplôma izay ananany de zay zany le karakarain'ny Köhen am'le mikarakara vintana zay ataoko amin'ny alalan'le Kabal araka ny Torah Kabal araka ny Torah de Kabal zay ao anatin'ny baiboly zany ary ny tena nazendana anay teto de mahavita mampanakarena tampoka mihitsy Köhen Rivolala araka ny nambarany hatrany misy zany olona tonga eto amiko tonga de miteny za tonga de tiazo za tena tonga de tia hazo 1 milliard rapitso za tena tia hazo 5 milliard amin'ny herinandro ty raha izay zao ny zavatra ny tediaviny de tsy maintsy arakarak'izay koa le sorony tsy manany ihany ka zay misy le alety amiko ka zany zao tsy ao anatin'le mitsapatsapa zay fa tena zay misy ny antony de zao tsy za mihitsy hoa tsy izo tsy hoe étude-ako raha étude-ako tsy mahay ninina ka zay le teniko anao hoe hetsika amin'ny tontolon'ny fanahy io tena mahazo le olona hetsika amin'ny tontolon'ny fanahy io tsy olombelona tsy Köhen Rivolala ny eny manao an'le acte fa le fanahy ao anatiny Köhen Rivolala manao an'le acte zany manao zany hoe ny fanahy zany mahay zavatra rehetra de le olona zao tonga any amiko hoe za tena tia hazo ka hoe ohatra hoe za tia hazo 1 milliard rapitso nandroany de atao le tic-tac doa de azo tena mena ora mihitsy ary iny hoe androany amin'ny 3 arivo anao mahazo an'io nandroany amin'ny 10 arivo nandroany amin'ny 12 atoandro nandroany amin'ny 2 atoandro azonao io de rehefa vitany zany le sorona ampanaoviko azy de za manao le sorona zany fa vitany le izy de azo ny zavatra io zany de zany zavatra za misy le alety zany le hoe hanova zavatra ao anatin'ny ray mpimasy ohatr'izay za zao de hoe zavatra sarotra zao zay de tsy maintsy ngeda arak'izay koa zany le sorona takiany fanahy aminy tsy takiko fa takiany fanahy ho an'le olona azahony ny zavatra io de rehefa ve le olona miverina avy any azoko le izy Köhen fa ty mba kado mba hoentina ampandrosoanao ny fiangonana de zay mba kely mena iny zany no entiko mampandroso ny fiangonana sy vola mba ohatra ny hoe afahako mivelona zany fa sorona amin'ny ankapobeny zany tena takina tsy maintsy alohan'le olona zany olona manana olana tena goavana tahaka ny hoe very fananana raha zao tany Atsoromandidy tamin'ny voviana zany voviana tamin'ny 2015 iny tany Atsoromandidy nisy olona patrona omby zay very vola 1 milliard 300 millions valin'olona zany le vola patrona omby io rangaha io de tonga taty amiko le olona hoe tena Köhen very fa nisoloken'olona volaka 1 milliard 300 millions tsisy taratasiny le olona tsy hita de nataoko ny Kabal tic-tac doa tao anatin'ny 3 andro monja tonga le olona solokany vola namerina le vola teo amin'le patrona omby ny sorona nalohany tam'zay de sorona fotsiny hoe sorona natao ho an'lay paharisina piso zao tontolo zao hanetsehana ny fanahy handeha ho any amin'le olona zay le maneraka fanahy handeha ho any amin'le olona pisoloky nandeha mandositra be ny alavitra be any amidesaka be le olona fa hoentin'ny fanahy avy any iny de makeo amin'le patrona omby de tondra le vola ty ny volanao fa tena ny hoan'ny zavatra izay terenjavatra izay hanatra ty vola ty de veo iny olona iny zany rehefa tafavoaka ohatrin'izay de mba izy zany manome zay fony zay zakany tanany ohatra hoe izy isaka very 1 milliard 300 millions de manome anay izy aveo hoe saika very ny volako Köhen fa ty mba misy kadoko kely mba ho anao de iny zany men'ny olona zany izy zakan'le olona i Köhen Rivolala nefa dia nanambara tsara fa misy fepetra koa ny fahafahana mahazo ireo tadiavina rehetra ireo tsy niala tao ambava ny resaka fanarenam-bitana sy ny hoe manao ahoana ny vitany tsirairay vao miditra ao aminy dia ireo an-trano aloha ny jereny gaga ihany zahay teto ny fahantrana dia lovaina hoy Köhen zany tsika ohatra hoe mpanakarena be ny razambe ny taloha tany totra ny mpanakarena ho azy zany le taranany na de tsy miasa mafy azy fa raha mahantra velona le ray aman-dreny be taloha de ohatra ny mahantra kely tranobongo trano rotsopeta tranobongobongobongo tranobongo kely daholo ny vitany taranany na de mezaka mafy aza le taranaka pitarika aposo ny razambe taloha de pitarika aposo daholo izy zay taranany zafy kely zafy afy zafy loary de ohatra n'izany zany zay le manaranaka
de raha ohatra zao voan'ny diabeta ny razam-be tany de ny tarana rehetra taranaka diabetika raha jamba ny tany aloha tany de jambajamba misolo maso kely daholo re taranaka izany le vitana avy any amin'ny razana de iny le ilaina le sorona zany anaovana le sorona hanetsehana ny fanahy ny adona iahoha hanapahana zay ozona mitoetra zay. io lay ambarany hoe karma héréditaire ka io fitsaboana kabalistika io no anarenana izany. Misy olona manana karma héréditaire na hoe vitan-dratsy avy any amin'ny firazanana rehefa manana zay vitana ratsy avy any amin'ny firazanana zay le olona de ny taranaka rehetra zany mandova an'izay vitan-dratsy zay de rehefa tonga aty zany le olona tsabo fiainana izy hoe zay Köhen tena tsy mandeha mihitsy ny asa amandraraha ataony eny fa zay tena mba mezaka mafy de tsy mety tafavoaka mihitsy kay rehefa jerevana tsy avy amin'le olona no hoe manao kototo na le olona nisy namosavy sanatria na le olona no hoe tsy manininina fa avy any amin'le razamben'le olona mihitsy any misy an'le blocage na karmatika zany ohatrany hoe vitan-dratsy avy any amin'ny firazanana de tsy maintsy rehefa tonga zany le olona ka ovahana zay olana zay de tsy maintsy manao an'le sorona hanapahana an'lay vitana avy any amin'ny razana vitany maty mba tsy hifandray am'le velona zany fa rehefa vitany maty iny zany tsy tapahana de le velona zany lasa saviany iny de zavatra ataon'le velona de lasa hoe bloqué mitovy am'le fiainan'le olona taloha eny zany. teto indray koa dia niresaka hatramin'ny volana nahaterahany Köhen Rivolala misy ireo olona tsy ambinina arabola mandrakizay raha tsy manantona azy. Misy jiany na misy hasiny na misy jininy avokoa ny volana rehetra reo ohatra ny olona teraka septambra zany sy ny volana marsa ary ny desambra de olona tena tsy mety tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana fa midona miakatra de midona satria ligne ao anatin'ny ligne anakosy volana fisaka reo volana reo ka ny olona teraka ao anatin'ny volana fisaka de tsy mety fisabitana rehefa fisabitana zay ianao de tsy ambinimbola tsy ambinikarena zay zavatra atao de midofotra tsy mbola mahita mihitsy ianao an'izany hoe olona teraka desambra teraka septambra teraka volana marsa teraka volana zile reo ligne ray ihany ka hoe tena sosa ho azy ny fiainany fa tsy maintsy misy obstacle foana reo na de atao hoe manana be ary izy androany de ohatrany hoe mirodana rapitso ohatrany hoe miakatra ohatr'izay ny fiainany de midoboka miakatra de midoboka lavo de miarina de lavo fa rehefa rano lavo tanteraka mihitsy satria fisaka reo volana reo ary sarotra raha miasa sarotra raha miaina ny olona teraka am'ireo volana reo. ao kosa indray ireo tsy ambinina mihitsy amin'ny ara-pitiavana. ohatra ny olona teraka novambra indray sy miteraka février sy miteraka volana mea de tsy maintsy malana olana ara-pitiavana olana ara-tokantrano tsy maintsy na misara-bady lava na mampirafy be ny vadiny na maty vady lava na tsy mahazo vady mihitsy de manambadimbady vadin'olona leny de ohatrany vady clandestin zany zay zany olona teraka novambra maty vady lava na de am'izao fotoana zao nge raha tsika mahita nge na olona ambony be na filoham-pirenena na ministra na général na iza na ambony be na olona ambony be na olona tonontonony na olona sokajin'olona ambany ka rehefa teraka novambra tsy maintsy misarabady imbe dehibe ary dia misarabady lava de somary dinio zay zany raha misy diso zany zavatra teneniko zany ohatra hoe dinio hatrany amin'ny filoha faratapony ka hatraty amin'ny olona farany ambany izy zany teraka novambra ka tsy misarabady lava korotana tokantrano maty vady lava na misarabady lava na tsy milamina mihitsy ny fanambadiana. ireny manana olana ara-pitiavany ireny rehefa voatsabo dia misy lasa lavitra hoy Köhen. Misy zany olona kosa tonga eto misy olona efa 20 ans 25 ans za Köhen mba te hanambady vazaha fa mba teo tafy mba teo any andafy mba teo ohatran'izao de tonga de tic-tac to de mahazo zay tediaviny izy tonga de manambady vazaha izy be dehibe ny tovovavy tonga eto tena tonga de efa tsisy mipetraka eto Madagasikara reo any andafy izy mandefa vola te Madagasikara manao trano vato mandefa tomobile taxi be mandefa tomobile amin'ny transport ho any fianakaviany manao trano ohatra zany rehefa aveo am'izay afaka elaela le olona afaka elaela mody avy any andafy izy de manambady gasy am'izay izy aveo izy amin'io efa deba efa manambola efa manana fiaina ohatran'izany zavatra misy. napetraka kosa ny fanontaniana teto tsy mipetraka anaty fahamarinana nge zany ilay fitiavany move tsy hody fity zany. Ny olona lasa ohatra matahotra ny Köhen indraindray ny sasany hoe Köhen ve zany raha izany hoe manosika ny olona ho tafavoaka amina fitiavana de ohatrany hoe manao hody fity ohatrany hoe hody fity ve zany le izy tsy hody fity araka le sens atahorantsika sy le hoe sens hody fity ratsy misy zany de ataony Köhen fa hoe ny vintana le amboarina de tafavoaka ho azy le fiainan'le olona tsy hody fity zany fa fampandrosoana kosa na hoe mba hireusura anao zany amin'ny lafiny fitiavana satria ny olona mijaly ara-pitiavana zany nge antitra tonga de mampahantitra.
araka ny nambarany aloha teto dia ny zavatra rehefa ilaina dia mila mampiasa hery. Dia bengy ny olona mandeha amboletra hoe za tsy mino an'izany fa amin'ny anaran'i Jesosy ataoko ity dia mety fa ataoko ity malagasy efa nivavaka tamin'i Jesosy efa 70 taona fa dia io ny fiainany gasy mitsotsorobitana mitsotsoroko satria ny antony tsy vitany amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainana fa finoana zay arahanasa mila fanamboaram-bitana mila fikarakarana ny fiainana mikarakara vatana mikarakara vintana koa zay vao manao zavatra dia mahomby ianao zany reny volana io fotsiny dia afaka mitakila anao io volana naterahana io dia efa afaka mitakila anao faharoan'izay ny mpamosavy sy ny mpamingana dia andairam-borika be ny olona teraka amin'ilay volana andresahako reo satria mitsotsorobitana fisabitana ao matitoko fahatelo sy ny torotena ataon'le misy ao hoe sy ny matitoko faraika amby folo hoe andrindraiky amby folo matitoko faraika amby folo dia milaza ny torotena ataon'le misy hoe mifanjakany lanitra ozy izy hatramin'ny androny jaona mpanao batisa dia rombahana ary mipandrombaka azy manao ankeriny zany atao ankeriny ny zavatra rehetra fahasoavana vo azo zay mahatonga hoe tsy maintsy mampiasa ny forsa zany pouvoir tsy mampiasa ny force ny reny zavaboary ny pahary manakasina ny zavaboary ny hazo ny ravikazo ny tanymasina ny rano voahasina forsa reny hery isotomana ny zavatra anankirefa ny atananao forsa ihany koa edivana amin'ny herin'ny devoly anesorana ny aretina ao anatinao zany hazo na ny mandrava sarotra na ny hazo oka ny hazo be dibe hazo zany misy hazo atao hoe mangery vorika ohatran'izany zany dia zavatra ampiasaina avokoa anatin'ilay fitsaboana mba hahafahan'ny olona anankiray mahita résultat. Fa ny manantona ny Köhen Rivolala dia misy fepetra maro tsy maintsy takiny. Voalohany aloha io fahagagana io tsy omena fahatany. Raha resaka harena sy vola ny resahana, misy olona mety tsy ahazaka izany. Misy olona mpitarika posy dia io zay za angataka 5 milliards rehefa izy mpitarika posy tsy zakany lohany le izy dia io hoe le vitana mpitarika posy aloha nandao amboarina mba fararatsiny mba vitana chauffeur mba hoe mba chauffeur taxi be farafaratsiny na hoe cyclo posy farafaratsiny itanao akariko kotsikelikely zany izy misy any olona corrigé fa misy kosa ny olona efa tena mazaka n'le izy zany mazaka n'le fiainana fa le vintana natonga azy tsy tafa. Faharoa, misy ny fady atao mandritra ny fitsaboana. Tsy exigé le olona hiditra ao anatin'ilay finoana hebraika tarihako raha izay. Faharoa, tsy voatery koa le olona hifady ireo zavatra zay maloto tenenin'ny baiboly na ny Torah izay fototra hinonay fa kosa misy fepetrapetrako ihany hoe mandritra ny fitsaboana le periode anaovana an'ilay traitement dia tsy mahazo mihinana ireo biby maloto sy vorona maloto ary zavatra maloto tsy mahazo manao an'ilay zavatra maloto izay voarara ny Torah na ny Torah ny adona Iaho zany na ny lalan'ilay pahary sy nampiso tontolo zao mandritra ny fitsaboana ka ny fitsaboana io ma tsy ela be le aty amin'ny Köhen Rivolala zany resaka esprit no ampidiny resaka pouvoir tontolo ny fanahy zany le ampidiny dia ny fanahy manova ny zavatra indray mpimasy tonga dia tic-tac do dia ça va dia raha vao minakisoa le olona na vetaveta amin'ny resaka biby maloto dia lasa ny fanahy masina dia lasa tsy sitrana le olona dia ohatrany hoe zano no ohatrany hoe tsy mahaina zano tsy izy nefa le olona no malota fady zay mahatonga mi-exigé hoe rehefa tsabony Köhen zany le olona dia fady an'ireo biby maloto zay raran'ny baiboly amin'ilay vidiko stoko farika amby folo reo mandritra ny fitsaboana fa ny fitsaboana mety hoe 5 andro raha ohatra aretina grave mety ho 3 andro fa ny tena marina dia zay aretina rehetra tonga eto dia tic-tac do dia sitrany fa tsy maintsy ianao mifady aloha mandritra ny fotoana fohifohy zay zavatra maloto reo fa sitrana tsara ianao dia afaka mamely andray izy afaka mihinana izy zany rehefa mihinana izy ka maloto any dia dirany devolo indray makaty amiko dia mitsabo indray ga laviko mihitsy zetra manato anazy dia tsy mbola laviko mihitsy. Anisan'ny hotsim-pihiny mafy ny tsy ahafahany mitsabo ny vehivavy tonga fotoana raha tsy mifarana izany. Fahatelo, ny fitsaboana taon'ny Köhen Rivolala dia tsy ekeny afangaro amin'ny fitsaboana hafa. Matoa le olona zany tsabo tany tsy mety sitrana dia tsy nety zany le fitsaboana tany ny dikany ka zavatra ataoko eto zany tsy azo afangaro zany le fitsaboana eto amiko hoe sady tsabo ary amin'ny omby asy dadarabe ianao ny tsabo aty amiko fa matoanao zany maka aty amiko dia fa avy ny alanenina tany amin'ny dokotera tany amin'ny omby asy dadarabe sy ny piskidy sy ny mpanao kalanoza zavavindrano tany fa tsy nety zay anao maka aty amin'ny Köhen Rivolala Kabal lebreo ao amin'ny adona Iaho Allahim zay Allahim zay vavahako zany na hoe le naharilanitra sy ny tany sy napiso tontolo zao dia ny pouvoir avy amin'izay le aty amiko hitsaboako ny olona dia tsy azo afangaro io izy zany tsy tia ampifangaroana la hery avy any an-danitra zay fa
monotéiste zany ny fijabony Köhen. Ireo rehetra ireo dia zavatra maromaro no atambatra. Köhen Rivolala dia nanambara mazava amin'ny fitsaboana ataony fa izy dia tena mpilalao tapa-kazo. Tafiditra tanteraka anaty fitsaboana kabalistika io araka nambarany hatrany. Be dehibe ny olona tonga eto tamin'ny talofa zao moa fa efa tsisy satsony hoe ny alehan'le olona eto zany dia anany ihany tsapatsapa arak'izay hoe hitesta anao teste de pouvoir zany. Fa vao mainga re tokotany ery amin'le nengahiko teo avy eny tokotany any dia fa fantatry le olona hoe tsy azo atao zay zavatra zay, ary any ambany any dia efa misy soratra hoe aza mitsapatsapa. Le mitsapatsapa teneniko zany dia hoe le hoe manany ihany ohatra hozy izy miteny ohatra hoe tonga io satria rehefa tonga eto moa zany dia raisina daholo momba an'le olona hoe ny anarany, ny taona, ny daty naterahany, dia zavatra diso no meny eo mba hitsapahana hoe tena mahita ve ty sa olona jamba. Dia ohatra hoe ny anarany rakoto dia moteneniny rabe. Dia ianao firy taona ianao, ohatra izy 30 taona dia lazainy fa 20 taona izy. Dia inona ny problème anao? Dia ohatra hoe tsy manana problème mihitsy izy mody milaza manana problème hoe za dia nisarabady, za dia nanan'olona trosa be aka mba anao tic-tac do afaka ny trosa, nefa izy tsisy an'izay akory fa mitesta. Dia vao ataoko le consultation vao jereva fotsiny dia tonga dia fantatra hoe mitsapa anahy ianao. Dia io zany dia ianao miteny hoe hanao zavatra ve ianao, le olona ny tonga dia matoa mipetaka le soratra dia aza manany hiany zavatra tsy tokony hanenina fa be dehibe ny olona nihintsitra teo tam'izay fitsapatsapana zay. Misy olona raha nisy fotoana efa imbetsaka koa tonga eto le olona ohatrany tezitra amiko miala ireny dia tonga le olona mitondra fitaovam-piadiana mihitsy andeha hamono ahy. Fa rehefa tonga le olona tonga dia vao miditra tonga dia mandohalika dia tonga dia asehony hoe tia ny basy saika itifirako anao ry Köhen, tia ny sabatra saika hikapako ny tendranao ry Köhen, fa za dia manana fialonana sy tezitra be aminao ka hamono anao ny atongavako aty, nefa dia malemy azo tonga dia malemy mihindritra eo ianao. Zavatra ampiasain'ny Köhen Rivolala ao anatin'ny fitsaboana kabalistika voalohany indrindra aloha zany dia le Kabal mihitsy hoe le pouvoir avy ao anatiko, le fanahy zany zay mitoetra ao anatiko, dia fanahin'ilay repaharitra nampisy zao tontolo zao fanahy iray ihany fa ny asany be dehibe zay zany le ao anatiko zay. Faharoa mampiasa aho ny zavaboarin'ilay pahary sy nampisy zao tontolo zao zay aminay zany dia manakasina ny zavaboary, manakasina ny hazo, ravikazo, ny tanymasina, ny rano voahasina, ary ohatrany hoe zavatra masimasina rehetra reny satria masina ny zavaboary eto Madagasikara nataon'ilay pahary eto Madagasikara dia manakasina avokoa. Ohatra hoe misy olona zao ohatra hoe mitady zavatra dia tsy maintsy mampiasa ny pouvoir ao anatiko aho dia tsy maintsy mampiasa koa ny hazo araka n'izay voalaza ny baiboly zany baiboly zany za zany tsy manao zavatra ivelan'izay voalaza ny Torah na ny lalàn'ny baiboly. Ao anatin'ny baiboly misy hoe ory Mosesy eo alaivo ny hazo akazia, hazo oka, hazo balsama, hazo isopa, dia diovy ny tempoly, ny hazo akazia dia ataovy anaty tempoly, hamasina amin'ny hazo akazia, hamasina amin'ny hazo oka, karazakazo, misy hazo be dehibe ao anatin'io baiboly io zany hoe ny mpisorona zany ao anatin'ny baiboly dia nampilalaovan'ilay pahary sy nampisy zao tontolo zao tapa-kazo. Amin'ny teny gasy dia hoe Andriamanitra mihitsy any mampilalao tapa-kazo ny Köhen na hoe ny mpisorona, dikany hoe Köhen dia mpisorona zany. Ao anatin'io baiboly io zany tena mampilalao tapa-kazo, ary Köhen Rivolala dia tena mpilalao mpampiady pouvoir amin'ny resaka hazo ny tapa-kazo amin'ny zavaboarin'ilay pahary, tanymasina, ny rano voahasina, ary zavatra rehetra zay eto Madagasikara dia manakasina avokoa. Rehefa masina mantsy le olona mitravy an'le izy dia masina le zavatra ataony dia mitondra soa ho an'le olona zay hanaovana azy. Ohatra amin'izany zao ny karazakazo toy ny hoe andriamanitony. Izy hazo atao andriamanitony, tsy maintsy mampiasa an'izay hazo andriamanitona zay ianao Köhen ao anatin'ny Kabal amin'le hoe fandroitam-bolo na hoe famatoko arena zany. Famatoko arena dia ho an'ny olona zay nahavita n'ilay fitsaboana vintana zay vao afaka manao an'ilay famatoko arena. Tsy mandaitra ny famatoko arena ratsy efa avy nitsabo vitana le olona mitsotsoro-bitana zany dia tsy mandaitra le famatoko arena, tsy maintsy misy ao anatin'izay ny atao hoe hazo andriamanitona. Zany hazo andriamanitona zany dia reto Madagasikara efa ohatrany gisa mainty zany no mitady anazy, ohatrany efa sarotra tadiavina be zany hazo andriamanitona zany. Zany andriamanitona zany no hisintomana ny fahasoavana ho eny an-tananao, ary ny zavatra anankiray dia terena ny zavatra anankiray vao afaka tonga eny an-tananao, terena, tsy misy zavatra azo foana zany fa tsy maintsy mampiasa force ianao hisintomana ny fahasoavana zay vao tonga eny an-tananao. Hatramin'ny fanjakan'ny lanitra aza ho ny filazany tsara dia rombahana ary ny mpandrombaka azy manao ankerina. Ankoatra ireo rehetra ireo dia mandray an-tanana mihitsy izy.
teto zao dia natao itony antsoina hoe lavement itony ity olona iray ity fanadiovana aminy zany ary ny olona nisy namosavy no tena anaovana azy io matetika ty olona mandoty dia ampandoavina misy le olona ivoaka atao le zavatra dia misy tena hoe mandoty eny hoe bibilava misy ny alohan'le olona avy any ndraindray voalavo velona ndraindray voalavo fotsy ndraindray fozahorana le fozahorana marotanana reny no alohan'le olona avy any ndraindray hena tavika ena kisomata no alohan'le olona mitony zavakibombotsina tony zany dia asena manao lavement ohatra n'izao olona mandoa ampandoavina zao lavement ny filazan'io lavement ohatra ny hoe famakena zany lavement dia rehefa miala io le vita io lavement zany anatin'ny 15 minutes nanaovana an'io dia afaka folo andro verina manao lavement ndre-pandeha dia tonga dia mihena zany ekibo tonga dia tsy hita teo tsony io zany dia raha vorika anaty zany dia tonga dia indray mpimaso iny dia miala rehefa miala zany dia maivana be ohatra ny misy zavatra 10 kilao 10 kilao ny ala tao anatinao tao zany dia iny zany hoe miala zany le fakanaretina fa raha vao tsy miala ohatr zany fakanaretina dia miverina foana io afaka 3 volana afaka herintaona ndraindray afaka 3 taona ndraindray raha afaka herinandro dia miverina raha vao tsy miala ohatr zao lay fakanaretina dia zay zany hoe ny mpitsabo expert zany toa ny Köhen Rivolala zao dia mahalala tsara fa raha tsy solona ny fakanaretina dia miverina foana ny aretina dia amin'ny alalana zao lavement zao no atao hoe hanapoahana zany an'ilay aretina ao anatin'le olona eto amin'ny sinagoga indray dia misy ireto karazana kisarisary reto mizara telo mazava tsara ny asan'izy reto ity voalohany ity dia fitsaboana ny olona nisy namosavy kazy anankiroa reto zao dia kazy fitsaboana aretina fa nisy orana vorika dia ny anankiray indray zany fanarenana vintana ity indray dia fitsaboana ny olona raha tsy vintana ty kazy rond ty zao kazy rond na hoe kazy boribory ty zao dia ato zany lay fanarenana ny vintana fanarenana ny vintana zany tia ary fanaovana finition na fitsaboana ihany koa dia misy zany anarany eo amin'ny teny hébreu anaran'ny pahary sy anaran'ny anjely zay atsoina hoe Rafaol le Rafaol zay zany dia hoe fanasitrana an'ilay pahary amin'ny teny gasy fanasitrana an'Andriamanitra zay le Rafaol le io zany dia sady fanarenam-bitana ty zany fanaovana finition fitsaboana dia rehefa miakatra eo zany le olona dia tonga dia mazava ho azy fa tonga dia mipakite avy hatrany amin'le tontolon'ny fanahy izy zay ao anatin'le kazy fandray amin'ny tontolon'ny fanahy avy hatrany le olona zany fa miakatra ambony io kazy boribory ty totraviany miditra aloha ny totravi miditra aloha tonga dia anatin'le boribory zao dia mijery masoko le olona mijery masoko zany ianao dia masoko jerevanao dia rehefa asiako miala teo anao zay vao miala dia masoko jerevanao zany ary ty farany dia fanesorana devoly ho an'ireo olona misy izany ity indray zany ity kazy karety indray zany atao hoe kazy karety dia eto zany fanaovana délivrance eto zany lay plasy fanadiovana andreny olona zay misy devoly misy vorika misy mosavy misy aretina any anatiny any vao miakatra eo ambony io zany izy tonga dia manjavina ny aretina manjavina avy hatrany lay zavatra ratsy any anatin'le olona satria matanjaka be zany zay force na esprit eo ambony reto kazy reto rehefa matoa mampiasa kazy misy jiro manodidina io zany dikan'le jiro dia hoe présence d'esprit le voafaritra amin'ny lakire fotsy misy koa izy io soratana amin'ny lakire mena rehefa tena sarotra zany le aretina dia lakire mena no androatana n'lay soratra fa tsy lakire fotsy zany dia reo labozia manodidina reo zany dia midika hoe fiatsona ny fanatrehan'ireo fanahy reo famelomana ny herin'ny fanahy na hoe fiatsona ny herin'ny fanahy na hoe présence d'esprit izany dia misy dia tongotra io misy faritra kely ao anatin'io zany no misy ny tongotra tsy manitsaka n'lay soratra fa misy faritra zay ipetrahan'ny tongotra dia rehefa ao anatin'io le olona dia indray mpimaso tonga dia manjavina ny aretina na ny zavatra ratsy any anatin'le olona amin'ny ty anankiray ty indray indray mpimaso dia miarina ny vintana zany hoe faritra anankiray zany io hilalaovan'ny fanahy hiasan'ny fanahy faritra hiasan'ny fanahy
raha fitinina vetivety ny valy ny andrasan'ny olona rehefa makao aminy nambara mofa tsy nisy olona tsy afa-po teto matoby veriny ireny olona ireny dia ho tafady izay ny olona tonga eto zany afa-po daholy fa misy ihany a ataoko hoe 200 na 300 miverina le olona ny aty niverenany a dia hoe misy zavatra nety a fa misy tsy nety dia rehefa atao ny consultation a jerevako dia avy amin'ny olona le manao kototo foana mahatonga an'io dia tsaboky ny abane dia mody izy sava izy zany hoe le tena hoe réclamation zany tsy misy fa ny olona zany hoe manao ohatrany hoe karaza manao retosy manao retosina fitsaboana zay ny misy dia rehefa jerevako aloha izy ata défaut avy any amin'le olona fa raha ny pouvoir sy ny hera ato amiko zany tsy manao défaut zany tsy manao erreur fa mety le olona miteny ianao aloha mbola mihina kisoa mandritra ny fitsaboana dia mety le olona zany mety hoe tsy naharitra mena miravoravo dia nihinana vary mitsangana atyry amin'ny 67 tyry dia le vary mitsangana hoe misy loks misy loha kisoa dia henombo no nohaniny fa le sotro andohanan'le mpivarotra an'le nakisoa le loksa ihany sy le atsy mandidy an'le loksa ihany nandidiny an'lay steak zany hoe le mandidy côteleta ihany nandidina steak le anty dina namany mihinana ihany satria mitakoso ny zavatra io miala avy any amin'izay izy ko haina tena misy tsy mety le izy fa nety kely dia misy tsy mety rehefa jerevako le izy ay ho tafady le zavatra dia tsy maintsy manao hodifady le olona zany manao an'le alafaditra iny zany dia mety ihany aveo izy mety ihany izy aveo fa raha ohatra zany hoe ty nitsaboko le olona marary izy dia nitsaboko zay natao am'rety hoe marary izy dia nitsaboko rehefa nitsaboko afaka 3 volana sanatrio zany afaka 3 volana nihinana kisoa 5 vilia tany izy dia nandeha tany dia mety nandeha nanaody gasy nanaody tsy fantatro tany dia miverina narary ndray dia efa miverina marary izy dia miverina ty amiko ka mbola ao anatin'le domaine le fampiresahanay dia tsaboko izy hoe mbola misy marary kely ko hainina fa nananina fa zany nihinana kisoa 5 vilia dia tsaboko izy satria mbola anatin'le domaine fampiresahana hoe aretina le fampiresahana fa raha ohatra hoe tsy ao anatin'le domaine rehefa fampiresahana hoe tsy aretina tso ohatra hoe resaka arabola indray ny olany na resaka ara-pitiavana indray dia tena manao resaka vaovao mihitsy indray hoe efa lamina ny teo aloha fa dossier classé iny fa manao zavatra vaovao indray zany tsika resaka vaovao indray feny eo ny eo hatramin'ny 5 andro no fahasitranan'ny olona sy fahazony izay ilaina eto amin'ny Köhen Rivolala anisany amin'ireo milaza mahay mitsabo sy mahavita manao fahagagana eto Madagasikara i Köhen Rivolala mpaminany mpitsabo mpanao asa soa tsy amin'ny olo-tokana ihany fa amin'ny firenena koa asa raha fantatritsika fa laza ho tena ny asa mafy Köhen Rivolala nandritra ny fandalovany rivotroza enao ny mpaminany tsy maniry loza ho an'ny firenena fa ny mpaminany dia milaza loza ny loza ho avy mba hitandremany ny olona tsy hitandremany ny tompon'andraikitra ary anisan'ny nampiarako ny pouvoirako mihitsy le cyclone teo iny cyclone enao iny dia tsy navelanay handalo teto Antananarivo fa navily lala nefa raha ny filazan'ny météo dia hoe tena handalo eto Antananarivo mihitsy le izy kanefa dia tsy araka izay fijerin'ny météo zay zany le fizotran'ilay fandehanan'le cyclone fa nivilina kany atapoko etsany lalany nakany akazobe iny satria raha iny nandalo teto Antananarivo iny le cyclone enao iny dia nandravarava zavatra be dehibe ary be dehibe ny traboana vao mainka nisahirana ny malagasy efa mahatra aty zany hoe manao asa soa ohatran'izany zany le ataon'ny Köhen sy ny razambeako efa hatrany am-boalohany dia aminay zany ny faralahy no mandovan'izy io samy manana ny finoany maharesy lahatra azy ny tsirairay fampahafantarana ny zavatra ataon'ny Köhen Rivolala fanomezana vaovao momba ny zava-misy mahakasika ny zava-miafy ny ty tany ity sy ny olona ao aminy izay no tanjon'ny fandaharana androany
Samy manana ny finoany ny olona tsirairay inona efa dia voavaly ny fantanintsika mahakasika iny olona iray iny izay maro moa ny fantaniana tonga taty aminay taty ny amin'ny zavatra ataony Köhen Rivolala isaorana azy ihany koa ny vahiny tato anatin'ny Fandaharan'ny IBC investigation ho atsika ny tokantrano ho atsika rehetra izay mieritreritra ifandray mivantana amin'ny fandaharana dia io mipetraka eo ambany io ny laharan-tarobia ahafahana miantso ny IBC investigation dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray loha hevitra hafa mihitsy indray no iarahantsika eto amin'ny fandaharana veloma tompoko.